bodon'ireo mpitondra fanjakana ireo ny tany ery atsimo ery zay tany manodidina ny Tanamasoandro dia bodony daholo ho alaina hanaovana foto-drafitra asa hoy ny hanaovana an'io Tanamasoandro io hatramin'ny voalohany dia efa tsy nanaiky izay tsy anaiky hatramin'ny farany nanao iny izy nanao iny rehefa tena ho faty izay dia alovonao ny amin'io tany io tsy rariny izy tsindry azo ireny ataon'ireo mpitondra ireo aty amin'ity commune Emergé Tosika ity tsy hitan'ny voaka tsony izay zavatra misao solotrangana zao indrindra eo anatin'izany fandriam-pahalemana zany ny tenako zao herinandro maherika angambany zay omby tena tsy nahafohy mihitsy nefa nytontona anoto tena namoto zany nefa nangalary zalany tapahany ny tongony zava-dozo zany nentin'ity fitondranyity fa hoe ny Artemisia ny anovany Madagasikara nefa indrisy ny ao amin'ny tany misy anay fa 500 hektara ny tany ao izay mipotehana ny voasarinay sy ny tambarinay ary ny esorina amin'izany toeran'izany zay tsy ary mahantra zay ankehitriny ary matoky izay fa ianao ny amerina amin'izany taninay zany amin'izany commune Mora Ranona tongony zany loza ny mahazo anay satria ny anay fandriam-pahalemana zany ny anay ny tena tianay hoe avozinay amin'izao fotoana izao mandrandrana antsy ny tany tsara etrany ny nafambolena kely aza dia misy maka misy mananina hatramin'izay tondranao nefa président mbola tsisy an'izany fa nilamina tsara zay malahelo anao fa mila anao hiverina amin'ity firenena ity ny vidim-piainana mafy dia mafy mivarotra nefa izay eo amin'ny tantsaha eo amin'ny commune Ambomandry mora dia mora nefa mividy eny amin'ny grossiste lafo ko mangataka izay mba henana an'izany mba hifandrindra le faritenan'ny tantsasiny amin'ny zavatra rehetra izay vidiany ho anareo sefokotanireo mba ianareo tonga saina amin'izay fa ataon'olona fitaovana fanaja eo amin'ny fokotany fankalala tsara satria misy sasany tsy fantany koa aveizy io apetraka na fotsiny tsy fantany koa hoe aveizy faharoa tsy maintsy ataontsika koa azy ifampiresahana ny ben'ny tanàna zany ben'ny tanàna zany dia izy premier magistrat de la ville eo dia oakinareo ben'ny tanàna mba hitsinjo marina hoe inona mba asony voaka eto amin'ny commune mba fantareo tsara mbo misy soa imbona zay ny atao hoe ben'ny tanàna malala zay soa imbona ny mponina amin'le tanàna eto dia hitodika manokana anareo chef district ianareo préfet tena miantso anareo izahay raha ianareo manonao foana eny amin'ny toerana misy anareo eny amin'ny commune eny na eny amin'ny district eny loza mahazo vahoaka reny any koa misahana momba ny fandriam-pahalemana izy malala hoe tena zao tsisy zay tsy fantatra izy reny fa amin'izao fotoana izao izy miarangalana tsy mety manao nin'inona satria nasona zara zao fa hiala zao izy vao mena tômôbila atao ninona ntsony io ajereo reo vahoaka malagasy fa raha anarina n'ity firenena Madagasikara malalatsika ty isika amonjy ireo malagasy tena mahandra sy vadiranovan'ity tsika ianareo ny clé niza amin'ny teny na iza mahasositra amin'ireny administrateur reny taloha nareo mety mahasositra zao nareo mety tsy hasositra tsony anisan'ny fototra iankina fampandrosoana ny firenena hoe aminareo ny administrateur civil satria ny administrateur civil no manao ny asan'ireny chef district reny dia reny préfet mino fa enina fa izy ireny koa nefa tsy maintsy jerevana zay sahaza azy mentika ao anazy tsy maintsy mena azy zay toerana dia miantso anareo ary azany rehefa mahita an'ireny chef reny mba hajao izy aloha tombokontsika amin'izany fa tsy maintsy averina daholo ny discipline taloha tamin'izany tona niaraka ny ty firenena ity nahatratra 8 isan-jato eny tombony arakarenantsika dikan'izany zany nisy discipline teto tsy maintsy averintsika ireny fifanajana taloha mifanaja tsara ny ray aman-dreny sy zanaka zao verina ny fampatokisana azy